manolotra ny araba tompoko indro menanao ndray ara ny fivoaran'ilay rivodoza Batsiray ety ampiandohana dia tsara ho mariana fa amin'izao nodinanay horonan-tsary izao manodidina ny amin'ny 900 dia any amin'ny district ny Toliara faharoa no misy ny ivon'ilay rivodoza Batsiray mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora izy izay arahana tafiotra 80 kilometatra isan'ora mizotra manohy ny diany mianatsimo andrefana izy amin'ny hafinganam-pandeha 520 kilometatra isan'ora raha ny sary azo vanozana-bolana farany moa dia efa andalana ivoaka ny ranomasina tanteraka ny ivony fa kosa ny rahona miaraka aminy dia mbola mitoetra amin'ny faritra atsimony Madagasikara izay indrindra no mbola mahatonga ireto faritra ireto mahazo filazana miloko manga na filazana fa mbola mila mailo hatrany satria mety mbola ho avy ny orana mety ihany koa andrivotra ny andro amin'ny ankapobeny filazana miloko manga ho an'ny district'ny Vatomandry, Mahanoro, Antanambaomanapotsy, Marolambo, Morondava, Mahabo, Manja ary ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Vakinakaratra, Moromany, Matsiatrambony, Iorombe, Atsimo Andrefana, Anosy ary Androy. Iatsakilan'izay ihany koa dia rehefa tavavoaka ny ranomasina ity rivodoza ity dia vinavinaina somary hiadam-pamindra kely ary mety mbola nakorotana ny faritra ny Atsimo Andrefana sy Atsimo Atsinanan'ny Madagasikara. Arak'izany misy ny fampilazana fampitandremana ny amin'ny mety ho fampiatsahan-drotsakorana amin'ireto district sy faritra ireto. Filazana amin'ny loko mavo ny amin'izay mety ho fampiatsahan-drotsakorana izay any amin'ny district ny Belontsiribina, Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ary Sakara. Filazana amin'ny loko mena kosa ho an'ny faritra Mahatsiatrambony, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, ny district ny Vohibe, Iakora, Befotaka ary Taolagnaro. Ho an'ny mpiandrika amin'ny morontsiraka andrefana miainga avy any Besalampi ka hatrany Cap Sainte-Marie ary ny morontsiraka Atsinanana miainga avy ao Cap Sainte-Marie ka hatrany amin'ny district ny Brickaville dia tanina mbola tsy hivoaka endrika mihitsy aloha mandra-pilamina tanteraka ity rivodoza ity satria mbola herbe ary sambo aravara mihitsy aza ny ranomasina. Ho an'ireo mpiandrika amin'ny faritra hafa kosa dia mila mailo hatrany rehefa mivoaka ny ranomasina ary arao atsaka sy andravany ihany koa ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana eny fotony. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina ary dia mbola mety hahazo orana malefaka ny any Morondava, Manja, Atsimo Andrefana ary morontsiraka atsimony Madagasikara. Saika ho maina ny faritra sisa mety mbola isy rahona ihany vao maraina ho an'ny tapany atsimony afovoantany sy any amin'iny ilany andrefany ny afovoantany iny. Raha ny tolakandro indray dia mbola azo orana hatrany ny any Manja, Morondava, Atsimo Andrefana ary Androy. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona kely ihany ny aty amin'ny tapany atsimony afovoantany. Ny faritra sisa dia miandrandra masoandro mibalika na andrahona mitsitokotoko. Mety isy tandrifin-drahona andalo ihany moa ny any amin'ny faritra Sava, Diana ary ny tapany avaratra ny faritra Sofia. Mari-panatsika ahitana fiakarany miandalana ny faritra avaratra, ny afovoantany ary mety isy vidinany kosa ny aty amin'ny tapany atsimony Madagasikara. Any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana manankitra ny amin'ny 3-30 degré, ho antsika eto amin'ny afovoantany kosa eo amin'ny 7-20 ka hatramin'ny 9-20 degré, mety ho tafidina hatramin'ny 9-20 degré moa mari-panambony indrindra any amin'ny tapany atsimony Madagasikara. Vinan'ny toetry ny andro ny talata indray dia saika mbola ho maina hatrany aloha ny akamaroan'ny faritra maro indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny fanaizana naty izany iverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro. Ny orana kosa azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo mihitatra taty Alaotra Mangoro, Atsinanana ary ny ilany Atsinanana ny faritra Vakinakaratra. Noho ny fisian'ny rahona miaraka amin'ilay rivodoza Batsiray dia mbola tomanana anorana hatrany ny any Morondava, Manja, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Ny faritra sisa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana 3-30 degré any amin'ny faritra Sava misy fiakarany 7-20 ka hatramin'ny 9-20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia ary no hamarana antsika azy. Saika hiverina miandalana ny orana ho antsika eto amin'ny afovoantany mihazo ny faritra avaratra sy avaratra andrefana. Mbola isy orana malefaka hatrany ny any amin'ny faritra Atsimo Andrefana
manana sy androy. Mifatra sisa ho maina ny andro amin'ny akapobeny mety hisy tandrifin-drahonandalo ny any amin'ny fatra fitovonany sy vatovavy ary atsimo atsinanana. Vinany maripana indray tsy dia misy fiovana firy mety misy filatsahana kely antsika eto amin'ny fatra anatiny eo amin'ny 7 na 20 degré, 30 degré kosa any amin'ny fatra Iboeny sy Sava. Dia izay indray ary ny vinany toetry ny andro ato anatiny 3 andro avy mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.